Raim-pianakaviana iray no voatifitry ny mpitandro ny filaminana teto Ilanvato alina. Tsy nisy nahafantatra ny antony tifitifirana ity, ireo nanatry maso. Niaka zay sy ty anabavy ty, de nandeha nanakalo voly zay. De izy moa nitabataba teto, de vanteneniko izy hoe ndao de ody tatoa tsy le polisy efa nanambana basy anazy. De vanteneniko izy tonga fo nanambana basy zany le polisy de zato de nanantana anazy. Hitako ndao de ody tatoa de teny olo lao izy teny fa za mbola nanjany alvina. De nandeha nidiny izy amin'ny sotomony le zanavavy. De efa nandeha nidina teto izy zany. De zany de hiditra ao anaty salle de jeu popasy voalohany eny. De tonga de nerika averina. De vao tonga tetsy an'le tohatra voalohany de popasy fandroany. De fahatelina de afidina teto. De izy tsisy nanantana zarery nanantana anazy mbola nijery tsara anarany izy. Zay vao mibataindreo olon'ireo nandeha nitady taxi hitondra anazy. Mbola noentina teo amin'ny voatery ambany tery amin'ny polisy tery arany izy. De nisy vao tsy natsiary teny. Raha ny vaovao azo atrany dia niandry ny zanany hividy kafe io raim-pianakaviana io noho ny famaly tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Fa izy niandry zanany andeha tsena, andeha hividy kafe moa zany de menaka. Niandry an'le zanany lahy kely teo izy. De gaga nefa vao nidina taty na eny popasy de tonga de verina nidina taty ny olona moa tsoka daholo na le popasy de zarery nanantana teo. Izy telo ao tsy rentsy nanao ninindreny to de niakatra tsotsa fotsiny. Nisy tamin'ireo mponina eto Ilanvato no laza fa tsy de salamatsaina io raim-pianakaviana io ka natonga ny vahoaka teo amin'ny manodidina nitoraka ny bureau polisy teto Ilanvato raha ny fanadiadiana hatrany. Le olona zany niaro an'le olona satria le olona tsy de ampisaina raha fay eo ambony kely misy totohatra midina any Marsila ambany andefana de samy vahoaka zany raha nanafadisoana le olona tokanetana koa tsy de nitiana violon fa tsy asorona ohatry zany le olona satria olombelona ny tena. Hatramin'ny folora alina tsy nisy niala teto anoloan'ny bureau polisy ireo vahoaka mipetraka eto Ilanvato anosipatrana. Mbola tsy nandre ndresam-panazavana momba ity tranga ity hatramin'ny orana noratanany vaovao ny eo anivony mpitandro ny filaminana. Fantatra kosa nefa dia samy naratra na ilay mpitandro ny filaminana na ilay raim-pianakaviana ary samy nentina namonjy atoeram-pitsaboana.